Mbola baolina kitra zay ihany fankalazana ny fahadimy taona ny club-ny sekolin'ny baolina kitra Étoile Bleue FC eny Itosy Tsahamasina eny moa zany Ambohidrabeto ny marimarina koa dia mankalaza ny fahadimy taona ny ity sekolin'ny baolina kitra ity ary misy ny faninanana zay karakarain'izy ireo amin'izany zay efa nanomboka ny alakamisy teo. Tona fanazavana mikasika ny zay ny sekretary sy ny tompona andraikitra ara-teknika nyity club-ny Étoile Bleue FC ity. Ny antony nanomanana an'ilay faninanana dia eo indrindra ny fankalazana ny fahadimy taona ny orenan'ny sekolin'ny baolina kitra Étoile Bleue izay miorina eo Ambohidrabeto Tsahamasina zany. Dia ny antony manarak'izay dia eo koa ny amin'ny fialan-tsasatry ny mpianatra amin'izao fotoana izao moa zany dia mba tsy hamelana an'ireo ankizy irenireny sy tsy hanana zavatra ho atao ary koa ho fanampiana ireo sekolin'ny baolina kitra izay miorina eto Analamanga sy ao amin'ny faritra manodidina mba ahafahan'ny ankizy mampiatra ny zavatra ny anarany tany amin'ireny sekoly teny anivon'ireny sekolin'ny baolina kitra rehetra isan-karazany ireny. Ny tanjona moa zany sy ny manaraka an'izay rehetrarehetra izay dia eo ny faninanana ny fikarakarana faninanana ho an'ny sokady latsaky ny 13 taona izay hoentina indrindra hifatenana ireo mpilalao efa somary hiakatra eo amin'ny sehotra ambonimbony. Nanomboka tamin'ny alakamisy moa zany ny fandokafana an'izy noho ny aratsy ny toetrandro tamin'lahy dia ny alakamisy vao sokatra tamin'ny fomba ofisialy. Hita tokoa fa misy le tanorantsika nanao baolina ary hita mampisongadina azy ao anatin'ny hoe sekolin'ny baolina kitra. Ny vokatra dia tana formation nandresy ny AJSA U15 tamin'ny isa Rainoatra. Tana formation ihany nandresy ny AJSA U17 tamin'ny Rainoatra ihany. Ny Étoile Bleue nandresy ny tapis avy any Rivomamo tamin'ny isa Ronoatra. Teo koa zany ny Aska nandresy ny deuxième FC tamin'ny isa Ronoray. Ny lalao dia hitohy amin'ny alakamisy ho avy izao ary ialana tsiny tsy nanaovana baolina amin'ny alahady. Ny alahady fa noho ny fandaminana teo amin'ny commune sy izay dia tsy afaka ny lalao zany noho izay antony izay ka mitohy alakamisy sy alahady ho avy izao ny lalao. Ny mpandray anjara dia 9 ny 17 ary 8 ny U15 izay marihana fa tsy avy eto Ambohidrabeto ihany fa manerana ny Antananarivo sy Rivomamo no mpandray anjara eo zany hoe miendrika lalao national izy amin'ny ankapobeny.